Mbola amin'izay vaovao ny toekarena izay hatrany noho ny olana ara-teknika voamarika nandritra ny test de présélection ho amin'ny fifaninanana idirana ho mpiasan'ny faditseranana ny zoma lasa teo dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola sy ny foibem-pitantana ny faditseranana malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny pianko fa foana ary hotontosaina ny 12 aogositra ho avy izao ny test de présélection mba hiatohana amin'ny fitovinan'ny mpiadina rehetra manoloana ny fiatrehana ny fanadinana. Izay ny amin'ny vaovaon'ny toekarena fa ivadika koa isika eo amin'ny tontolon'ny fiompiana. 20 taona izay no niorenan'ny orinasa Avitech ary 10 taona no efa niarahana niasa tamin'ny fitondram-panjakana indrindra ny ministeran'ny fiompiana. Vona ny fitondram-panjakana anohana trano ny fampiovarana sehatra tahaka izao ahafahana indrindra mampiroborobo ny firenena hoe Andriamatoa Rivo Rakotovao ministra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misana ny famolena sy ny fiompiana. Nanamarika ny faha-20 taona niorenany ny orinasa Avitech, orinasa izay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana indrindra ny ministeran'ny fiompiana nandritra ny 10 taona teo amin'ny lafiny fampivoarana ny fiompiana. Marika ny fifamatorana eo amin'ny fiara-miasan'ny fanjakana amin'ny tsy miankina na ny partenariat public-privé. Fampiofanana mpiompy miisa hatramin'ny 5,000 nandritra izay 10 taona izay nahafahany indrindra napakatra avy ny kalitao eo amin'ny fiompiana akoho. Naporisika ny fampiasam-bola toy itony Andriamatoa Rivo Rakotovao, ministra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misana ny famolena sy ny fiompiana. Vonona ny fitondram-panjakana anohana trany ny fampivoarana ny sehatra tahaka ireto ahafahana mampiroborobo ny firenena. Raha tsy mieritreritra izy fa afaka hitary ny asa izay ataony dia tsy handany vola ohatr'izao izy mametrakolona izy mampanao formation izy na ny atao anatiny na ireo mpamboly sy mpiompy miaraka aminy. Zavatra lehibe zany, zavatra ray tena miavaka amin'izareo koa zany fijeriko azy dia lay fahafahany sady miaraka amin'ny mpamboly izy miaraka amin'ny mpamokatra izy mivarotra reto lay sakafo mena amin'ny biby sy ny sisa izy dia miaraka ihany koa amin'ny olona nivelany mpiompy nivelany miaraka aminy ka tena feno mihitsy zany le lalam-barotra le ataontsika hoe ny chaîne de valeur an'ilay filière izay ataony ire matematesantsika amin'izao fotoana izao izy efa 20 taona lasa nieritreritra an'izany tsy dia gaga loatra raha amin'izao fotoana izao tonga amin'izao période izao izy. Marina fa hatramin'ny 5,9 zanaka akoho natao hakana atody ary 9 tapitrisa natao hakana nofony na ny poulet de chair novokarin'ity orinasa ity amin'ny alalan'ny malagasy professionnel de l'élevage na ny MPE sy ny sekoly fianarana fiompiana tombontsoa no iarahan'ny fanjakana sy ny Avitech miasa akaiky indrindra eo amin'ny resaka fiompiana.